avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vaovao. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Manulcianoni vaovao. Mahalasa saina ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana raha ny sihatry ny fitaterana sy ny famahanany olana roso mpitondra no jerena. Very fotoana, very vola ary mibabitrosa amin'ny malagasy manontolo satria ny olana no vahana miteraka olana hafa indray. Variana migoka ny foto-drafitrasa pampandrosoany ireo fitondrana ny fandimbo mitondra amin'izao fotoana fa tsy mametraka tetika asa ho an'ny taranaka hoy ny mpanao politika sy baitoekarina. Tsy mbola nandrenesam-peo hatreto ny apipa mahakasika ny fanotofana tany tsy ara-dalàna eny Lanierivato ampitany tetikasa Lakarivo. Nahitana tranga fahafatesana olona hafahafa teny amin'ny diga Andotapenaka ny maraina teo. Voasaringotry ny araton'ny mpanjony ray no nahitana ny razana omaly saingy androany vao hita. Nidina an-dalambe nandorogodiarina tamina toerana samihafa tao Frantsa androany ireo mponina manohitra ny drafitra momba ny tedi-bola 920 izay napetraka amin'ny Prime Ministre teo aloha François Bayrou ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomoklasy tongivavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avetrany. Mahalasa saina ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny sihatry ny fitaterana sy ny famahana ny olana aroso mpitondra fanjakana no jerena. Very fotoana, very vola ary mibabitrosa ny malagasy manontolo satria ny olana no vahana miteraka olana hafa indray raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Matoa andatsoratra. Mahalasa saina ny zava-misy eto amintsika ankehitriny raha tsy ilaza afa-tsy ny eto Antananarivo renivohitra. Ny teleferika sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 7 ora sasany alina no voalaza fa andehanany saingy hatreto aloha amin'ny 7 ora hatramin'ny 9 ora ny maraina amin'ny 4 hatramin'ny 9 hariva ny fandehanany ho an'ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 hatramin'ny 10 maraina amin'ny 3 hatramin'ny 5 hariva kosa rehefa sabotsy amin'ny sarandalana 3 ariary ho an'ny ampahandalana voalohany station 1 eo amin'ny Carleton Nanosy atreny amin'ny station 5 Ivandry La City fa tsy tonga atreny Ambatobe. Voalaza ihany koa fa fiara manodidina ny 200 isan'andro no mijanona satria maro amin'ny mponina no isafidy ampiasa io teleferika io. Ny zava-misy ankehitriny anefa toa maika miampy ny isan'ny fiara mivezivezy raha ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ireo lalana izoran'ilay teleferika no jerena. Anaty fitohanana ireo mpamely sy mpandeha ary ireo mpampiasa lalana no mitazana teleferika mivezivezy eo amboniny amin'ireo ora voatondro andehanany saingy tsy misy olona ao anatiny. Ny solika anefa lany ihany tsy maintsy arotsaka satria mandeha gropy ary andaniana 100 hatramin'ny 50 litatra isan'ora na vola manodidina ny 7 tapitrisa ariary isan'andro amin'ireo ampahanora voalaza teo aloha hatrany. Mahalasa saina izany satria faty antoka avy hatrany no dikan'izany vola very fandanimpona. Iza ny orinasa sahiditra amina sehatra efa hita sahady etỳ am-piandohana fa hamono antoka tahaka izany. Rehefa natao ihany koa ny fandiniana ny andro sabotsy ihany sisa amin'izao fotoana no ahitana mpandeby lahatra ilay teleferika. Araka izany ny andro sabotsy na ny alahady matetika vao mamoaka sary any anaty tambazotra tserasera ireo mpomba ny fitondrana ilazana fa filaharana mandrakariva no hita amin'ilay teleferika. Rary ny raha milahatra ny olona ny andro sabotsy satria weekend ny andro mba mandeha mitsangatsangana mandeha izany teleferika izany ny mpianakavy ny mpifankatia
hatramin'ireo mpitovo mitady silam-panahy. Midika izany fa tsy fitaovana fitateram-bahoaka akory no fandraisan'ny olona azy hatreto, fa fialam-boly tsy misy hafa amin'ireny manaizy ireny. Raha samy hitaingina manaizy ihany, aleon'ny olona teleferika satria ny manaizy mihodina eo am-pitoerana, ny teleferika mba mahatazana ny fijalian'mponina eny ambany eny. Mahalasa saina izany rehetra izany satria ilay fitaovam-pitaterana natao hamany olana ampihana ny fatiantoka ara-toekarena ateraky ny embouteillage, raisin'ny mponina ho fialam-boly ary ny fitoanana vao maika mitombo. Mahalasa saina satria fatiantoka dia ny aty-am-piandohana no hita, ka fomba ahoana no ahafahana mamerina ilay volabe 2,5 tapitrisa euro no trosaina tamin'ny fananganana ilay tetikasa. Raha toko ampiakarina ny sarandalana, aleon'ny olona miverina amin'ny manaizy efa mahazatra. Raha samy andoty 100 ariary ihany ohatra, aleo miverina amin'ny teo aloha, izay sady voatambitambo no tsy milahatra. Mahalasa saina hatrany satria raha ny solika lany amin'ny fampihodinana ilay teleferika, mandeha tsy misy olona no atotona any amin'ny famokarana herinaratra, mety mba miena ilay ora fahatapahan-jiro ka ho afaka manao izay tokony ho vitan'ireo mpiasa miankina feno amin'ny herinaratra. Feny mahalasa saina ny fomba fiasa sy ny fomba fijery ny mpitondra fanjakana, toa tsy mahafantatra akory izay tena lara-pahamehana sy izay hitondra soa an'ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo. Varina migoka ny fodrafitrasa pampandrosono fitondrana ny fandimby mpitondra amin'izao fotoana izao, fa tsy mametraka tetikasa ho an'ny taranaka faramandimby, tsy nanosina namafy ny tsara vita andreo teo aloha, fa nivily any amin'ny lalan-diso ka mahatonga ny fahantrana amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Ho ny mpanao politika sy mpamakafaka ara-toekarena nanaovana fanadihadiana. Onona saina. Tsy mbola nisy nanao tao anatin'ny 80 taona, tsy nataon'ireo filoham-pirenena ny fandimby, fa ndre matetika io isaky ny kabary iandrajoelona. Miankina tanteraka amin'ireo fotodrafitrasa namboarina nanomboka tamin'ny Repoblika voalohany anefa ny aim-pirenena ankehitriny. Jerentsika tamin'ny président Philibert Ratsirana aloha zany nisy an'ireo lalana route nationale, route d'intérêt provincial, nisy an'ireo hoe radiosol, dia nanamora ny famoahana vokatra zany dia ny aina kokoa le tatsaha zany tao anatin'izay zavatra zay satria politika ankibo any ny tena miopana ny andraikiny zany tao le an'lisy afaka nanondrana vokatra tsika tamin'izany na vary ary zany. Dia nisy an'ireny cité Ampefilo, nisy an'ireny cité 67 hectares raha teto Tananarivo, fa nisy koa tany amin'ny province zany reny cité maromaro reny ny bloc administratif koa. Tamin'ny Andriamatoa amiral Didier Ratsiraka misy ny opération microlisation, misy ny projet microhydraulique izay nitoizana moa ihany ampahany tamin'ny président Ravalomanana. Tamin'ny président Ravalomanana no lalana izay moa zany ny tena hoe nataony na vita be dia be izy tao anatin'izy nisy tokolo. Tamin'ny androviery razonavampianina nanao ny zavatra tena nataony aloha zany dia ny hoe namerina lay confiance na le fampatokisana eo amin'ny mpiara-miompinantoka raha teknika sy arabola. Dia nanao an'le projet koa zany izy hoe reto avy ny projet rehetra nandrafitra an'izay dia efa natomboka, efa nanomboka izy zany tao anatin'izay misy projet maromaro zay tena tanterahany taty aoriana moa zany ny sitraka satria nandova an'izay an'izay. Tsy misy antenaina ara-toekarena i Madagasikara androany hoy ny mpamakafaka ary sahirana raha tsy nisy ireo andry ara-toekarena nataon'ireo filoha teo aloha. Io Repoblika voalohany io zany tena nanamarika ny famoronana sy fananganana izay fotodrafitrasa izay teto Madagasikara, raha tsy teny fotsiny tsika ny lalany. Teo ihany koa ny fanitarana an'ireo serana tsambo teto Madagasikara sy ny serana mpiara-manidina notoizan'ny Repoblika faharoa ihany izay fanitarana ny lalam-pirenena, fa teo ihany koa ny famoronana ny toazany ny andekaleka izay mbola ampiasain'i Madagasikara amin'izao fotoana izao io. Azagaga aloha zany Madagasikara ao amin'ny an'io raha tojo an'io hoe olan'ny tsy fampinjiro itsika eto Madagasikara satria fotodrafitrasa efa natao ifanaraka tamin'ny vanim-potoana Repoblika faharoa io iainantsika amin'izao fotoana izao io. Ny amin'izao fotoana izao anisan'ny manana tetikasa hoe ny jiromora izay vao maika manampy isa zany ny izay fampiasana sy ny fanjifana izay herinaratra eto Madagasikara. Fa ny taty amin'ny Repoblika fahatelo taty dia anisan'ny niazakazaka ny Repoblika tapany voalohany dia niazakazaka ny
fandroena Madagasikara nireo resaka industrie. Ny orinasa-mpanjakana moa anisan'ny tena nezahany fanjakana tamin'izany fotoana zany ny nanao anazy zay tena ny anisan'ny avikaviko ny firenena ny avikaviko ny toe-karena Madagasikara tamin'izany fotoana zany. Tao anatin'izany ny orina nampiroboroboana ny orinasa Jirama, teo ny Secrène, teo ny Sirama anisan'ny tena niroborobo fa taty amin'ny tapany faharoa ny République fahatelo dia nisan'ilay antsoina hoe privatisation zany hoe nomena ny tsy miankina tamin'ny ankapobeny ireo orinasa mpanjakana. Isan'ny nanamarika ny République fahatelo ny dira Madagasikara tao anatin'ny tsenany Agoa izay anisan'ny tena nampiroborobo ny industrie teto toerana. Foto-drafitrasa tsy laharam-pahamehana ireo tanterahany fitondrana ankehitriny ary tsy miteraka fampandrosoana na ara-tsosialy na ara-toe-karena mita amin'ireo fitondranany fandimby hatramin'ny nazahoana ny fahaleovantena ka mahatonga izao fahantrana amin'ny sehatra rehetra izao raha ny faneho-kevitra hatrany. Taty amin'ny République fahaefatra moa izay anisan'ny tena hoe mitantany izao fitondrana amin'izao fotoana izao raha ny fototry ny afotsasy ara-toe-karena zany no jerena dia tsy dia tena nisy azo heverina fa mbola tsy antoka iray ahafahan'ny Madagasikara misandrana amin'izay lafiny ara-toe-karena zany tiany zany. Eo moa ny anisan'ny tena goavana be ihany koa nandanitsika vola ny téléphérique izay tsy antoka ihany koa ahafahan'ilay toe-karena Madagasikara misandrana amin'izao fotoana izao. Ireo mpitondra izay nifandimby teto Madagasikara dia azo heverina fa namela ireo fototry ny afotsasy izay anisan'ny tena hoe mbola mampiodina ny toe-karena Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tetikasa izay mandalo, tetikasa nofinofy izay tanterahana amin'ny ampahany ihany no ho tena tanterahany Madagasikara amin'izao fotoana izao fa tsy ilay tetikasa izay tena heverina fa antoky ny fampivoarana ny toe-karentsika. Amin'izao moa zany dia hoe ny hôpitaly manara-penitra feno materiel tokoa ve zay, feno an'le tena manara-penitra tokoa ve zay, tsika no mahita an'lizy. Reo olona reo ve zany dia tena le priorité takily n'ilay fampandrosoana no tanterahana sa misy zavatra tsy hoe ratsy fa hoe zay velo raha mpandroso ao anatina firenena sahirana dia zay ve ny tokony natao aloha. Raha ny kisary misy ankehitriny toy ny hoe ireo mpitondra teo aloha no nanao ny asa rehetra efa tratra ny tanjona mandroso i Madagasikara ka amin'izao fitondrana Rajoelina izao no manao ny fety fampifaliana ny vahoaka hoy ny mpanara-baovao. Tsy ametraka tetikasa mpampandrosoana maharitra ho an'ny taranaka izao fomba hitantanana ny firenena izao fa andetika ny Madagasikara anaty fahantrana lalina fa ihany koa ampipampitrosa ny taranaka. Karazana fanaovana jeritodika na fampitahana zava-bita mpitondra ny fandimby reny. Ny fanohitra tanteraka amin'ny eto Madagasikara ny zava-misy any ivelany amin'ny lafiny maro tany Etiopia ohatra omaly nandritra ny fitokanana todrany mpamokatra herinaratra lehibe indrindra aty Afrika. Ny praiminisitra ihany no nanatrika izany ny eto amintsika na zavatra tsy mbola vita tanteraka toy ny autoroute sy ny téléphérique aza hatrehan'ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement tariny antsony ireo filoham-panjakana ao anatin'ny SADC. Gabin Loano mitaritra ny Antsiprian zay. Notokanana omaly tany Etiopia ny tohadrano mpiary herinaratra matanjaka sy lehibe indrindra aty Afrika. Foto-drafitrasa amokarana herinaratra hatramin'ny 570 megawatt entina analana ny fahasahiranana ny enen'ny vahoaka Etiopiana amin'ny taona maro. Foto-drafitrasa vita tamin'ny alalan'ny volam-panjakana tany antoerana madiodio tsy nisy fanampiana avy ivelany. Maro ireo tombontsoa ho azon'ny firenena Etiopiana amin'izao fahavitany tohadrano mirefy 1.7 kilometatra izao toy ny fitombony PIB eo amin'ny sehatry ny angovo izay ho tafakatra hatramin'ny avo royeny avy hatrany. Tsy isy intsony arak'izany ny olany herinaratra any antoerana. Sikaritra tamin'ny olona no nampanokanana omaly io fa tsy tia hoerahoera ny mpitondra ao Etiopia. Foto-drafitrasa goavana tahaka izany no notokanana fa ny praiminisitra ihany no nahavita nitarika ny fitokanana ary tsy nanasa ny vondrona Afrikanina. Ny mifanohitra amin'izay no misy eto Madagasikara. Nanokatra autoroute 20 kilometatra amin'ny 920 kilometatra ny filoha dia nanasa ny filohampanjakana mandrafitra ny vondrona SADC. Teo ihany koa ny fampandehanana ny téléphérique izay tsy mbola vita tanteraka nitondrana Masivoho vahiny. Nitokana lalana rarivato 1.4 kilometatra tany Morondava tamin'ny herinandro teo. Fitokanana EPP fandraisana ireo bus électrique teto Madagasikara sy ny sisa. Ny filohan'ny Repoblika tenany mihitsy no mitarika izany ary notrony ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo olom-boafidy.
sombiny ihany ireo fa matetika no ahitantsika ireny fisehosehoana isan-karazany ireny toy ny fanitarana na ny fanavaozana foto-drafitrasa na ny ampahanjavatra kely ka tsy maintsy eo iandrajoelona ary anaovana lanonana makotrokotroka ankoatr'izay raha iverenana ny resaka herinaratra dia mitaraina ny vahoaka vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny potika ny fiarinkareny tsy afa-po amin'ny tolotra omeny jirama ny mpanjifa ny vidiny jiro aloha isambolana tsy miova tsy toerana iray no ahitana fahatapahana fa saika manirana nosy nandriditra ny taona maro tao anatin'izay anefa maro ireo karazana fampanantenana nomena raha tsy laza afa-tsy ny tamin'ny 3 oktobra 2024 iny raha tonga nitsidika teny amin'ny jirama ambohy manambola iandrajoelona ka nilaza fa iena hatrany amin'ny 20 isan-jato farafahakeliny ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidiny tsy hisy intsony ho izy tamin'izany ny fahatapahana eo anelanelany amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 10 alina 12 volana atiorina tsy tanteraka izany ary vao maika mihamahazovahana ny fahatapahana ny eny amin'ny komina Alasora ohatra tapaka maraina atoandro ary ariva hany ka betsaka ireo mitaraina sy mba fitaovana hatramin'ny eo anivon'ny komina ary eny fa naty tato amin'ny komina rehefa ambarakombeny iny fa misy fahasombanany ny entany any amin'ireny olona zay ponina Lasora reny zany dia misy ihany koa PDP ny mitaraina sy mba entana zany rehetrarehetra zany tokony mba ho jerevana fa rehefa ifanarahana le izy rehefa hoe amin'ny ora tokony atapahany no tokony tapaka dia zay ny fandaminana dia manaraka zay raha hoe tsy maintsy misy ny délestage fa le tapaka maraina atoandro ariva alina lasa ohatra ny fanafody hoanina le izy ka tsy mety zay resaka multi service io ny velomanay ao anatin'ny ray andro raha taloloha zao betsabetsaka ny vola miditra nefa rehefa manomboka tapaka reny foana ny jiro tsy tsena mihitsy nefa mividiny jiro nefa miakatra be rehefa tonga amin'ny faran'ny volana tonga eo ny facture be dia be vola mivoaka tsy rariny intsony ny fahatapahan-jiro lavareny ataony ity orinasa jirama ankehitriny ity hoy ireo mpanjifa mitaraina sy maneho ny alahelo noho ny fahampotehiny asa fivelomany raha ny fanazavana tamin'ny lalao nitsanina teo ihany no nandeha ara-dalàna ny jiro tsy ampy ny filanimponina nefa izany raha ny fitarainana voaray tena mijaly tamin'ny Barea ihany angamba zany nandeha nitoy le jiro dia ny akoatran'izay tena grave be fetraka any amin'ny tsena indrindrandrindra satria izay mpivarotra dia tsy mivoaka tranony olona etsena fa maizanako ny fitaovana ao anaty frizidera moa zany dia efa tsy lazaina fa efa io le asany tena dia miafy amin'ny zava-misy zay ataony eo ho an'le zavatra vaingana zany dia tsy afaka manavaingana le izy satria fohy le fotoana andehanan'le jiro tsy ampy amin'le fotoana tokony ampicongelé anazy misy fetraikany amin'ny asa mandrara le izy amin'le ohatra hoe amin'ny hariva ao anatin'ny tena filana jiro dia nefa mitsolopolopo kely amin'ny lampe de poste sy le jiro chargeable reny sy ohatr'izay dia rehefa lany charge iny dia mijanona ny asako zay fijaliana be tek zavatra tapaka foana rehefa amin'ny iovaova be lesy fa amin'ny hariva zao lasa ela be vao taverina be da be fetraikany sy manimba zavatra aloha le izy voalohany indrindra manimba ino izy teo manimba fitaovana ao an-trano dia re hitanao koa le ny asan'ny olona lasa mijaly be satria ny olona mampiasa courant daholo raha tsy hevina ny tantara dia betsaka ireo tetikasa lehibe tokony amokatra sy hitsinjara herinaratra manirana ny nosy izay efa nahazoan'i Madagasikara fa matsimbola raha tsy laza afa-tsy sahofika sy volobe tetikasa efa tokony ho nanomboka hatriny ela ary efa tokony ho vita sy mihodina ary mamokatra herinaratra ankehitriny efa tany amin'ny taona 2024 ny tetikasa sahofika no efa nahavitana izay fifanarahana izay fa 7 taona atiorina tsy mbola manomboka ny asa noho ny tsy fisiany continuité de l'État ny malagasy 3 tapitrisa miaina ao anaty fahatapahan-jiro fa ny vahaolana momba ny angovo sy ny herinaratra mijanona ho fampanantenana poakaty tontolon'ny fividianana vetivety kajikajy politika ka ny fitondrana ny maro anisy eo anivo ny antenimeran-doolona ny antony tsy anatanterana ny fividianana amin'ireo komuna tsy mbola manana be ny tanàna ho ny filoha-lefitra ny filan-kevitra munisipaly eto amin'ny tanàna na Antananarivo androany mila mijoro ny be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina amin'io fividianana olona ho avy io tsy anaiky ho voavidy vola ny safidiny izy ireo andao rahantsika ny antsiprian'izay
araka nitapoka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly ho tanterahana amin'ny faha 1 ny volana Desambra ho avy izao ny fifidianana loholona eto Madagasikara. Ny roapatelo ny loholona no fidiana isaky ny faritany raha toka ny iray apatelo no tendreny ny filoham-pirenena araka ny fanapahana navoaka ny ACC. Maro ny tsy fanarahan-dalàna mitranga amin'izao fanatanterahana ny fifidianana loholona izao, hoy ny filoha lefitry ny filan-kevitry ny mpanolontsaina ny tanànan'Antananarivo Toavina Ralambomay. Kaominina ampolony hatramin'izao no tsy mbola manana ben'ny tanàna voafidim-bahoaka no ny antony fahafatesana na fifandolanana ara-pifidianana na voaroroy ara-pitsarana. Voatotoyna vokatra izany ny safidin'ireo mpifidy vaventy no ny fahabanganisan'ireo ben'ny tanàna. Tokony ny fifidianana kominaly tamin'ireo kominina sasany tsy mbola manana ben'ny tanàna aloha no atao raha ny lalàna no ampiarina. Saingy tsy manana finiavana politika anatanteraka izany ny fanjakana fa izay tiany no ataony. Kajikajy politika anomezana vahana ny mpitondra hakany ny maranisa eo anivon'ny antenymeran-dolona no antony raha ny fanazavana. Marina fa be dehibe ny zavatra tsy ara-dalàna eto amin'ity firenena ity satria tsy ny komina rery ny tsy manana olobofidy fa ny faritra sy ny faritany ihany koa tokony efa natao hatramin'ny 4 kanefa ny mandrakity androany tsy misy olana anankiray koa dia ny resaka hoe PDS satria indrisy moa zany nisy Bedrana Timma ny odimandry diny zany zao dia efa vato anankiray very ho annay mpanohitra nefany raha ohatra ka tokony naovainy io lalàna io hoe ny PDS dia tsy maintsy olobofidy ihany zany hoe olona ray ao aminay ao mpanolotsana ihany tsy maintsy atao atao manolo ny ben'ny tanàna dia mba tsy very ny vatonay fa anankiray tsinona tena manandanja ao anatina fifidianana olon-dehibe zany hoe grands électeurs. Fanontaniana zany zao dia hoe ho avelanay mpanohitra ho lasa mampara 100 isan-jato ve ny olona eto Antananarivo nefany izahay mpanohitra no manana olobofidy be indrindra eto Antananarivo. Tombanany ny mpanara-baovao fa ampiasa vola ny fitondrana hividianana vaton'ny mpifidy vaventy ahafahana mitazona ny maranisa eo anivony antenymeran-dolona. Loza mitatao amin'ny fitantanana ny firenena izany ka tsy azo ekena hoy hatrany ny fanazavany. Tokony ho sahijoro araka izany ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tsy miara-dia amin'ny fitondrana. Tsy anaiky ho vidim-bola ny safidiny izy ireo. Loza amina tambo mihitsy raha ohatra hoe mampara 100% eto Madagasikara sy eto Antananarivo satria ny olona no miay anay vodrom-bahoaka tsy zara-pahefana na CTD collectivité territoriale décentralisée ary io koa raha sanatria manova lalam-pandroana izy hoe atao avis ny mandat na hoe fandimidimy fianakaviana zany zay no atao anaty lalàna ka tsy maintsy mandalo anatin'ny olona dia tena potika tanteraka indray Madagasikara ka io zany tena mila miantso ny olobofidy mpanohitra hoe mba tsy hovidiana re tompoko mba tsy homena vola re tompoko vao milatsaka hovidiana na mahovidiana dia tokony mba tsy atakalo 200 000 ariary na 300 000 ariary ny vato. Andrasana ny fahamoahana ny daty fametrana ny antota taratasy firotsahako hovidiana sy ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Ny loholona amperinasa izay ho tapitra amin'ny fiam-pitom-piasana ny 12 Janoary 2024 avy izao. Ankilany takina tsy hitanilana hitazapotsy ny seni manoloana ny fandikan-dalàna fa hosa andraindraikitra isian'ny fifidianana mangarara sy azo itokisana. Raha ny fifidianana hatrizay betsaka ireo osoka sy tsy fanarahan-dalàna tsikaritra saingy tsy misy ny fandraisana fepetra tranga izay miseho fa bakony ny mpitondra ny rafi-panjakana misahana ny fifidianana ka tsy mipetraka ny fahamarina toerany ny fitondrana. Faratoka fanarinana no voalaza ny Andrajoelina fa irosona amin'ny orinasa Sukoma Analaiva fampitehana no hitany an-toerana amin'izao fotoana izao ankoatra ny fanaovana tantely afa-drakotra ireo fitaovana tao anatiny. Ny tamboho azy efa rodana tanteraka ho ny solitena ampiasa mahita maso ny faravana any an-toerana ankehitriny ka eto Andriatsilavo. Tsy mbola tonga hatramin'ny androany ilay sambo espaniola nolazain-Rajoelina fa hitondra fitaovana anarenana ny orinasa Sukoma tamin'ny taona 2024. Ny orinasa izay potika tanteraka amin'izao fotoana ary atao tantely afa-drakotra ireo fitaovana ao aminy. Tena malahelo satria faly fananao nanana ray aman-dreny izay nandalo teo aminay talohan'ny Covid-19 nilaza fa hanarina ny orinasa io ary zavatra teneniny dia vita. Tsisy entana tonga na dia iray akory aza. Ny tao aza vao maika no entana niakatra. Nisy azany tao, matériel complet tao, nisy groupe bevata be zay tao tsy leondaza zany. Tsy ao amintsika miteny zao. Ny 12 Novambra 2024 raha te hivona, nidina tany an-toerany Andry Rajoelina ka nilaza fa hanarina ao anatin'ny fotoana fohy ny orinasa sy anome asa. Velim-panantenana teo anatrehan'izany ny mponina izay afaka nilaza ny etaentan'izy ireo teo anatrehan'ny Andry Rajoelina. Araka ny mahazatra
namaly avy hatrany ity farany na namafy ny fampanantenana niaraka tamina nytotanisa samy hafa izay efa tsy vahiny amin'ny be sy ny maro intsony. Zay ny mahatonga anaty androany ije hoe ahoana ny fomba anokafana ny psychoma ty aingana. Rehefa miteny aingana io anefa ny de zao no nahita ny zavatra mitranga tao dia misy fitaovana ngeza be fa misy nangalatra amin'ny piesy maromaro an'izy ireny. Amin'izao tsika miteny zao dia eo amin'ny 90,000 tonnes ny siramamy fokarina eto à Madagascar. Nefa 200,000 tonnes mihoatra ny filantsika dia hany ka mbola manafatra indray tsika. Ny zavatra petratsika dia zao na efa misy azy ty usine ty fantatry fa mbola mamokatra fa bebe kokoa nareo fa tokony ampiana usine hafa kokoa izay ahafahanareo miasa zay olona mbola tsy miasa. Tsy niandry ela taoriny zay ny toy ny fandrobana sy ny fanaovana tantely afadrakotra ny orinasa Sykoma Anailava. Tsy nisy zay fanatsarana sy fanamboarana natao, tsy nisy zay famoronana sy fanomezana asa araka ny fampanantenana nomena. Tsy nijanona teo niverina nandalo tao Morondava indray ihany Rajoelina tamin'ny fotoany ny fampelezan-kevitra ho an'ny mandat faharoany ny volana Oktobra 2024. Ny omaly tsy miova ny fampanantenana ary mbola niampy filazana fa ho avy ny sambo Espanyol hitondra fitaovana sy cantonnaire hanarenana ilay orinasa Sykoma Anailava. Nanao kabary izy tamin'ny alohan'ny fifidianana 2023 mois d'octobre angamba io. Zay nitenen'ny filohampirenena fa hoe io ny bailleur. On a eu zay misy le fomba fiteniny azy avery koa eto. On a eu des 3000 conteneurs pour démarrage du Vatomandry et Siranala d'Analaina. Mandraketrina mampalahelo satria Ambatobevoka no ito fomba itondrana anay amin'izao fotoana. Firenena tan-dalàna ny Madagascar. Après ny fisamborana orinasa io nahidy. Nisy ny passation. Nefa io orinasa io hatramintsika miteny zao hatra manda ny orinasa io potika. Zahay vaoka nefa tsy afa manota satria raha mba misy feo alefanay efa bedesina zay. Zay le zavatra mampalahelo. Taoriny zay nitoy hatrany ny fikatsana tombontsoa manokana ka potika tanteraka ilay orinasa amin'izao fotoana. Ny sabotsy sy lady lasa teo niverina tao Morondava indray ihany Rajoelina saingy tsy nisy resaka na iray aza ilay orinasa Sykoma Anailava no dina tsy hita ny visiny sy ny fahapotehany. Fanontaniana petraky ny maro tsy hisy ahita ve ny fitaterana izany fitaovana goavana avy amin'ny orinasa Sykoma Anailava izany. Mazava ho azy fa misy firaisana tsy kombakomba ao ary tsy olon-tsotra no sahiroso amin'izany ka hoe anamboarana famaky na angady. Eo anatrehan'izany nefa mangina tsy ahitanteny ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony hatramin'ny mpitandro filaminana. Misy amin'ireo anefa ny voalazany Andry Rajoelina fa miasa mafy ka akarina grady. Dia zay ihany koa no entintsika miseny vetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka amin'ny ary. Avec la fibre de Yas, faire plaisir n'a jamais été aussi facile. Et oui, jusqu'au 30 septembre, pour l'achat d'une offre fibre home, gagne une offre fibrine en cadeau pendant 1 an. À offrir à tes proches. 1 an, 12 mois, 365 jours de fibre optique sans rien payer. Faites-leur plaisir. Connectez-les aussi dans ce Vidon Yas Store. Enfin, rentre vite, t'as compris. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Izatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy mbola nandrenesapeo hatreto ny apipa mahakasika ny fanotofana tany tsy ara-dalàna
ataona olona tsy fantatra lany Erivato ampitany tetikasa laky arivo taorian'ny fanambaran'ny sekretera mpanjakana amsahana ny tanàna vaovao fa tsy tetikasa amin'ny filoham-pirenena intsony ny fantofana misy eo amin'ny sektor 12 amin'izao fotoana izao mbola miatratra eto ilay tsy fahafahana manoditra tany afa-tsy ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena ka voasokajy tsy ara-dalàna ny ankoatr'izay tojondrina tahiry no mitaritra ny antseprian'izay voasokajy ho fandikan-dalàna ny fanotofana no izy tsy tafiditra ao anatin'ny tetikasam-panjakana intsony voasokajy ho fanotofana tany tsy ara-dalàna ny an'Laniera taorian'ny fahafantarana fa tsy tetikasan'ny filoham-pirenena intsony ny fanotofana amin'izao fotoana rehefa tsy an'ny filoham-pirenena araka ny voalazan'ny ministry ny tanàna vaovao ny fanotofana dia aniza hoy ny fanontaniana maninona ny ampipasy ny tompony nraikitra voakasika no tsy mandray fepetra kanefa efa fantatra fa tsy ara-dalàna ny fanotofana dia misy zany lalàna ny voaka tamin'ireny mbola tsy azo atao aloha tsy eto ny manototra tany manao ramblea raha tsy projet présidentiel ihany tady koa zany fanambarana hoe vaovao azo zany fa ny ministre vice ministre misahana tanàna vaovao dia manambara hoe tsy ao anatin'ny projet présidentiel intsony iny ramblea toy ny Lanierina zay sakanany zay ijoron'ny vahoaka ny Laniera zany ireo vahoaka misy valo alina hoe fa tany manokana fambolena vary dia mahagaga hoe iza zany le name autorisation aloha satria ny autorisation zany mazava be hoa mbola tsy misy autorisation voaka ary mbola tsy ny vazay mbola tsisy ny abrogena mihitsy zany zay lalàna zay faharoa hoe iza zany le manototra tsy mbola miato ny fanotofana ary ireo fitaovana nanao fanotofana tamin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ihany no manohy ny fanotofana tsy ara-dalàna ny tambarim-bahoaka anterisetra tsy misy fandraisana fepetra ny mahavariana hoy ny fanazavana tsy misy miteny na mamoaka fanambarana ireo tompona ndraikitra rehetra voakasika ahina olona ambony sy mahitahita eto amin'ny firenena matoa mahavita manararaotra mijapy ny tetikasan'ny filoham-pirenena tahaka izao ka mahasa manototra tany tsy ara-dalàna ary misy firaisina tsy kombakomba matoa mangina ireo tompona ndraikitra tsy fantatra hoe manino moa zany ny fanjakana tsy samanao fanambarana anankiray aloha tsy maintsy mivoaka ao amin'ny eny na ben tanàna zany zay misahana niny toeran'iny ben tanàna Batalampy tsy mahafotsy dia tokony mahafantatra zany avaiza le autorisation satria vahoakany no tratrany fahirana amin'le fantotofana tany io dia ny fanjakana ty amin'ny foibe zany tokony manao fanambarana mihitsy tsy avy aminay mihitsy namea ny autorisation fa tsy projet présidentiel intsony io iza le autorisé an'le ramblé dia iza ny tompon'ilay tany totofana zay zany tokony atao mazava dia inona ny tampony ho an'ireo vahoaka valo alina reo tena mahasolo ny asany sy ny fivelomany marina ve io fanototofana tany io atao inona io tany io dia aniza avaiza ny autorisation zay zany tokony hazava kosa aloha hoe voasokajy ho firaisina tsy kombakomba amin'ny mpanototra ny fahanginana amin'ny mpandika lalàna efa mitaraina ny vahoaka tototra ny tanimbary sy mba ny asa fiarinana atreto takiny ny vahoaka ny fampitsarana ny fanotofana ny tanimbariny takina ihany koa ny amoahana ny tomponantoka amin'ny fanotofana ary ny fanonerana amin'ny tany efa voatototra tsy ivina trany tafiditra ao anatin'ireo komina misy 770 anatin'ny faritra iadidin'ny Apipa ny fanotofana eny Laniera izay efa natsahatra tanteraka ny fanomezan-dalana anototra tany nanomboka ny 13 febroary 2024 lafomba hafa nitovy fomba fijery tamin'ny orinasa Vitogaz amin'ny première agence de microfinance na ny PMF momba ny lanjan'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana avy amin'izany indrindra no niforoana ny fiara-miasa teo amin'ny rotonta hanamora ny fidirany tokantrano malagasy amin'ny angovo madio manome fahafahana sy tombotsoa ny rehetra ary manohana ny fampandrosoana maharitra ihany koa tsy arasoarivelo no mitaritra ny antseprian'izay noho ny fizarana fijery mitovy teraka ny fanaovantsony ny fifanarana fiara-miasa teo amin'ny première agence de microfinance na ny PAMF sy ny orinasa Vitogaz hanamora ny fahafahan'ny tokantrano malagasy hisitraka angovo madio fiara-misalamy kendriny hanampy ny malagasy hisoroka ny aretina azo avy amin'ny setroky ny arina fandrehitra sy ny kitay fa indrindra hanenana ny fandotona ny tontolo iainana ny asan'ny Vitogaz koa dia mitsinjo ny tontolo iainana manamora ihany koa ny fiainan'ny olona andavanandro resaka mitsinjo ny fahasalamany efa fantatsika fa ny arina moa na charbon de bois be dia be ny zavatra tsy aterany na eo amin'ny resaka haly zany na resaka fahasalamana ny vidiny moa efa lafo noho ny gazy amin'izao tsika miteny izao
fa ny zavatra anankiray zany mila jerena manokana dia fanampianan'ireo olona te hampiasa gazy amin'ny voalohany amin'ny fividianana ny bouteille sy ireo accessoire fatapera dia izay no nahatonga ny fiara-miasanay miaraka tamin'ny PAM fa mba hanamorana n'izay fahafahana mampiasa ny gazy sy mividy azy amin'ny voalohany izay. Anana tombo manokana amin'ny fanjifana ny vokatra atolotry ny Vitogazy araka izany ireo mpanjifa ho amin'ny première agence de microfinance amin'ny alalan'ny rafitra famatsim-bola azo antoka sy mora. Proposena amin'ny zareo tsy hakanafaka ireo tolotra ireo. Ny faharoa koa dia hitanareo misy an'ilay hoe crédit à la consommation. Raha ohatra zany misy mpanjifa tonga eny amin'ny mpanjinjara na station service na toerana fividianana ny gaz Vitogazy dia ka manana olana izy eo amin'ny fividianana voalohany ny bouteille zany na miaraka amin'ny ranony na miaraka amin'ilay fatapera dia afaka orientena amin'ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Vitogazy ireo makaty amin'ny première agence de microfinance ahazoana misintaka an'ilay crédit à la consommation. Ny aran'entana araka izany PAMF sy ny Vitogazy hanamora ny fidirany tokantrano amin'ny vahaolana maharitra sy moderna amin'ny alalan'ny famatsim-bola mifanaraka amin'izany. Resy lahatra ny rotonta fa fotoana izao hanenana ny fiakinan-doha amin'ny loharano mahazatra toy ny arina fandrehitra sy ny kitay. Toerana isan'ny mahasarika mpizahatany ao amin'ny commune Nosy no Sakaty. Maro arenananany na an-tanety na an-dranomasina ary voaron'ireo mponina zany ahafahana mampandroso ty nosy ty amin'ny fanomezana sehatra sy fihainoan'ireo vahoaka ao ahafahany miaina ampilaminana sy ampitoniana ihany koa. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Nosy miavaka eo amin'ny arenananany na an-tanety na an-dranomasina no Sakaty. Iray amin'ireo toerana mahasarika mpizahatany ao Nosy torapasika madio, ranomasina tony, fahafahana manao plongée, indrindra ireo soka-dranomasina karazany 5 izay tena mampiavaka ny Sakaty. Manana arenan-dranomasina sy torapasika fa tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny arena an-tanety. Manana zavaboary mampiavaka azy ny eto amin'ny Sakaty raha tsy haka fa tsy ireo karazana orchidée, ireo zavamaniry eto mitsabo fampiasan'ny olona amin'ny andavanandro ary ireo onko izay isan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara. Avy ny tontolo iainana ny razambean'ireo mponina teto amin'ny Sakaty izay efa teto hatramin'ny taona 320 sy 700. Nanohy izany ireo taranany taty aoriana ary tsy nianona tamin'ny fiarovana fa namboly karazan-kazo samihafa ihany koa. Nanatevina izay ezak'izay ny fijoroan'ny vondron'olona fotony ny taona 770 ka nirindra ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitazomana ho maitso ny Nosy Sakaty ary voaja mandrakandroany. Karaha toy zao ty mikarakara raha jiaby reto zao ty ngovony tanora mihitsy karaha tracteur manonga bongo ty milanja pépinière jiaby mandeha ty mihetsiketsika fonay taniandra zay tsy tafandry tsy tranquille zeny avianay magnano zavatra fatao zavatra jiaby nataonay zavatra fahendriana zavatra ara fivilomagna ara maharitry lovenjanaka lovenjafy. Eo ny tontolo iainana fa arena mahasarika ny mpizahatany ary avahan'ny Sakaty amin'ireo toeram-pizahatany ao Nosy ny fahaizan'ny mponina mandray vahiny. Vahoaka ny Nosy Sakaty tia mizara ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao ny amin'ireo mpizahatany. Raha tsy tanisa afa-tsy ny fomba fandrahoana sakafo, ny fanaon'ireo vehivavy rehefa mikarakara ny taovolo sy ny tarehy sy ny sisa. Kolontsaina sy fomba tany efa 100 taonany fa mbola voatahiry voaja mandrakandroany. Asa fiveloman'ny mponina eto amin'ny Nosy Sakaty ihany koa ny fambolena legioma, voankazo samihafa ary ny volovary izay mahavita taona ho an'ny ankamaroan'ireo mpamboly. Ireo fidiram-bola ireo izay ahafahan'ny mponina mampiana zanaka mitsabo raha misy marary. Eto amin'ny Nosy Sakaty izay misy sekoly sy toeram-pitsaboana vita vokatry ny fiara-mientan'ny vahoaka sy ireo malala-tanana tsy mila tambiny.
arena ny olombelona, arena ny tany, arena no sakaty ka tokony homendanja ny mponinao. Anoizantsika ny fampalalam-bavao ny Université any Mahajanga no mandray ny fivoriam-ben'ny fiombonany profesora malagasy mitarika fikarohana eny anivony anjerimanontolo taorian'ny Tomasina ny Tondasa. Ilaina amin'ny fandrafetana ny fandaran'asa hitondrana ny fampandrosoana ny firenena ny voka-pikarohana ka izao lahadinika izao no andrafetana ny paika hiatrihana ny fanatsarana ny tontolon'ny fikarohana sy ny fampianarana eny anivony anjerimanontolo amin'izao fotoana izao ny antsipirian'izay. Mpampianatra pikaroka vonona tapa-kevitra amin'ny asa sahaniny ho an'ny fampandrosoana maharitra Lovenjafy eto Madagasikara. Miompana amin'io ny hevitry ny lahadinika iarahan'ny profesora malagasy ao anatin'ny fivondronam-ben'ny mpampianatra pikaroka profesora amin'ilay zaikabe iarahan'izy ireo manatanteraka mandritra ny 3 andro eto amin'ny Université ny Mahajanga dia ny 10, 12 ary ny 12 ny volana septambra ity. Tsy mikatsaka afa-tsy ny hahasoa, hahatsaratsara hatrany ny fiainantsika zanak'olombelona amin'ny alalan'ny voka-pikarohana, amin'ny alalan'ny fanofanana isan'ny tsokajiny, isan'ny sampampianarana, sampampahaizana eto Madagasikara, eny maneran-tany satria tsy mijanona eto ihany izahay no miasa. Mikaroka, manofana, tanora fa dia mifamezivezy, mifanakalo amina mpampianatra ivelany any amin'ny université ivelany. Zahay mandray zareo koa manafatra. Ao zany ny misy lohateny isan-karazany, ao ny mahakasika ny fomba tantsika hoe ifampitantanana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana sientifika eto Madagasikara, ao ny teny mirindra mahakasika ny ataontsika hoe ny olombelona moa no harena voalohany. Ny olombelona voalazana eto dia izahay profesora malagasy zay naka andraikitra amin'ny ataontsika hoe fampitomboana ny hakingan-tsain'ny malagasy na zay mpianatra eo anoloanay tsy ankanavaka. Efa maro ireo voka-pikarohana vitan'ireo pikaroka malagasy izay tarihiny ireto profesora ireto ary heverina fa tokony mitondra any amin'ny fampivoarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny fampandrosoana ny firenena. Mampametra-panontaniana ny hoe ilaina ao anatin'ny fandaharana asa ampandrosoana ny firenena ve izy ireny ary mahatsapa ihany koa ve ireto profesora ireto fa tena ampiasain'ireo mpitondra mpanatanteraka ve izay voka-pikarohana azon'izy ireo zay. Marina tokoa, be dia be ny voka-pikarohana zay avoakanay zany miaraka amin'ny mpianatrinay dia ary tena maro zany amin'izy ireo raha ohatra ka tanterahana dia ho moramora ny fampandrosoana le firenena. Fa io moa ny mpanapa-kevitra manana ny ataoko hoe lohalaharana zay heveriny fa mety fa tsy diranay zay zavatra zay. Ianao manontany hoe tsapanareo fa manatanteraka reo sa tsy manatanteraka, hitanay fa misy tokoa zany efa tanterahana, ny sasany mbola miandry, angamba mbola miandry fotoana. Zay nga manazoko lazaina. Anisan'ny manana profesora mahay ny firenena malagasy izay mitarika fikarohana maro eto an-toerana sy any ivelany. Efa jato eo ny isan'izy ireo amin'izao fotoana izao eto Madagasikara izay miasa eny anivony anjerimanontolo manerana ny nosy. Ankoatra ny lahadinika voafaritra mandritra izao zaikabe eto Mahajanga izao izay atolotra ireo sampandraharaha mifandraika amin'izay, tafiditra ao anatin'ny lahadinika ny fananganana ny birao vaovao hitantana ny fiombonam-ben'ny profesora malagasy na ny collectif des professeurs titulaires et professeurs de Madagascar. Iverina eto andrenivohitra vetivety tsy mbola nisy teboka tapaka tao anatiny fifampiresahana teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpisehatra ao anatiny taxi moto androany ireto farany izay nambaran'ny commune Antananarivo renivohitra fa efa tafiditra ao anatiny fitateram-bahoaka amin'izao fotoana izao. Marimaritra iraisana no tadiavinay hony teo anivony VMTM manano vovona ampitatitra taxi moto amin'ny mailaka tanity androanty. Tsura Soar Malala.
raha namoaka fanambarana ny teo anivy ny commune Antananarivo renivohitra omaly nilaza fa tafiditra ao anatin'ny fitanteram-bahoaka ankehitriny ny taximoto. Nilaza indray izy ireo androany fa fampilazana fifampidinihana fotsiny ihany io no voaka omaly io raha mbola misy ny fifanankalozan-kevitra tokony atao eo amin'ny rotota. Ny rosona ny fifampidinihana saingy tsy mbola nisy na inona tapaka. Tanjona raha ny fanazavany solotena ny commune ny fandaminana ny tanàna. Hatreto aloha zany mbola tsy tonga tsany ny ady hevitra fa vao fihaonana voalohantsika izao. Tsy hoe miresaresaka fotsiny efa nazavaiko teo hoe ny zavatra atao androany dia maka ny hevitra ireo mpandraraha eo anivon'ny taximoto izahay inona ny hevitra ny zareo manoloana n'ilay tanjon'ny commune urbaine andamina ny tanàna indrindrandrindra momba lalambe. Filazana omaly navoaka tany amin'ny mpanao gazety dia mampafantatra hoe miroso ny fiadijiana ny tanàna Antananarivo amin'ny fifampidinihana amin'ny zareo mpisehatra eo anivon'ny taximoto. Ny fanapahan-kevitra ivoaka eo zany dia tsy hoe fanapahan-kevitry ny commune urbaine Antananarivo fotsiny fa fanapahan-kevitra iraisana amin'ny mpisehatra eo anivon'ny taximoto. Andaniny nisy ny marimaritra iraisana nitakiany ireo mpikambana ao amin'ny VMTM ao anatin'izany ny famalina ny fangatahan'izy ireo hatramin'izay mikasika ny parking sy ny patente. Mila omena toerana izahay satria mandovolam-panjakana hoy ny filohan'ny vovona ny mpitatitra taximoto mailaka. Ankoatr'izay tsy manaiky ny filazana mahakasika ny fandokoana ireo taximoto izy ireo ary mitazona izany hatramin'ny farany. Izay aloha dia tsy mbola malala le votoatiny ato fa napanatsona dia tonga. Dia ny zavatra tsotra fotsiny ny atao ato ny zavatra efa matomatesana hatramin'izay dia resaka hoe parking ilay resaka patente. Ny parking zany efa tokony efa petraka amin'izay satria izao lasa karazany mamelona an'ilay polisy communale le taximoto satria tsy maintsy misy ilay atao hoe sazy aloha foana amin'ny resaka tsy fisile parking dia any ka le kely ananana indray lasa vototra. Dia izay zany matoa zany namorona an'ity asy ty ho an'ny vady aman-janaka sy hanatsaratsarana farim-piainana fa tsy hoe amelona olona. Dia takina mihitsy androany ny fametrahana an'izay dia aya le parking zany ahafahanay miasa dia izao le patente zakanay dia miandry an'izay fifanarahana atao ato amin'ny chef de piste sy ny izay birao miaraka amin'ny tompona andraikitsany commune engany mba hivoaka maromaro tsiraisanao. Izay aloha tsika tsy manaiky lokony eo programme antsika hatramin'izay zany tsy mandoko moto. Efa mahatratra 7:37 amin'izao fotoana ny mpikambana ao amin'ny VMTM na ny vovona ny mpitatitra taximoto mailaka. Maro amin'izy ireo no efa nanao io asa io aman-taonany maro ameloma ny ankohonany ka mitaky ny anatsarana izany izy ireo fa tsy animba raha ny fanazavana. Andrasana ny mety ho valin'ity fanadiadiana ity. Andrasana anak'izany ny toy ny fandaminana sy ny fivoaran'izay fifampiresahana eo amin'ny sehatra ao anatin'ny taximoto sy ny commune Antananarivo renivohitra fa tranga mpiarahamonina vetivety. Olona iray efa tsy hita nanomboka nalatsinainy hariva teo no hita tao amin'ny ranon'ny Koupandroany. Voasaringotry ny ratony mpanjony iray no nahita nandraza omaly. Taorian'ny lalao ny bareny alatsinainy hariva lasa teo no tsy hita irametra rehefa nivoaka ny trano ka tsy tafody teny an-trano teny apasika. Niroso tamin'ny fikarohana ny fianakaviana rehefa tsy nody izy saingy tsy hita. Ny maraina teo vao hita izy saingy efa vatana mangatsiaka tao anaty rano no nalaina. Araka ny fanazavana trany mpanarato teny Kopa no nahita ny razana rehefa voasaringotry ny aratony. Taorin'izay ity farany no niantso ny fianakaviana sy ny mpamonjy vona ary ny BMS. Dia raha nandeha nijery baolina Paria tao an-trano izy dia izy moa zany misy mamimamy kely izany dia voaka an-trano dia tamin'ny folo izy mbola eninay tao ambadiky ny pavé tao aminay satria izay avy aty dia ilay pavé avy aty dia eninay tao ambadiky ny pavé tao hoe maître zany tabatabo ambadiky eo zany. Dia ny maraina ilay zanakay ny vady aman-janany teny hoe tsy hita maître fa tsy nody dia nandeha nitady izay tompoko nandeha nitady ihany fampiantso dia nitady anazy nikaroka anazy efa tany amin'ny gendarme tany amin'ny polisy tany amin'ny fokotany efa nametraka tany amin'ny morgue tany amin'ny hôpitaly rehetra tany zany efa tonga nay daholo maly tontolo zay zany lany andro mihitsy nikaroka any zanakay io. Nandeha nisy mpanarato maly mpanarato avy any Ambohitrimanjaka dia le olona eto ampiteto mpangalana trondro dia le olona teo mivarotra ao aminay Pasika Avaratra
dia niteny le olona hoe le mpanaratinay ozy izy nahita na narato izy zany dia voasaringotsy ny arato le tongotsy le io zanaka io ka izy mihitsy zany le tao dia le kizilakely zany natao atsy satria mahazazana azy dia natao atsy izy dia nasorony fotsiny le arato dia lasa izy nandeha dia ny izao maraina izay zay tonga dia niantso pompe moa zay dia teo amin'ny natoroinanay omaly io tsy zozory itsy a dia eo alolo kely tao tsy nietsika tao le razana fa atao ihany izy nalainay manay ireto fianakaviana ireto sao nisy namony ny havany noho ny fahitana mangana tamin'ny faritry ny lohany ny namony ainy na izany miandry ny valin'ny fanadihadiana ataony avy eo anivo ny BMS ny fianakaviana araka ny fanazavany ny fianakaviana trany mamo izy ny vokany trano naneo ny hafaliny noho ny fandreseny ny baria ka tsy tavaverina intsony tao arin'izay ny zavatra mahafahafan'le izy raha latsinainy zany izy tamin'ray teo eo ngamba niala teo aminay a dia mety hafahafa ihany hoe androany izy dia hitanay nefa raha mifahalalanay eto amin'ity ranony kopo ty a raha maty andranony latsaka izany 3 andro avy any izy a zay vao tokony hita ary mibotsona fa tsotsy ny nahitanay anazy iny ka manana iay ihany zay fianakaviana kanefa ao moa no autopsie ny tsara azy sy ny fanjakana fa mety hitanay eo ihany zay fianakaviana zay ho atao satria na izay rehetra ary amin'izao tsy hitanay zay atao izy namono azy fa manana iay zay hoe mety nisy namono ihany izy raha mifijerinay anazy teo mantsy dia raha le atony lasa nisy mangana tareha mangana nefa na dia ao anaty rano ary mora fantatra ihany hoe ahoana nahazo azy dia vita eo ihany moa izy fa tsy maintsy antefana ihany ny kety amin'ny zavatra rehetra iny taorian'ny fampiakarana ny razana ny tanety nataon'ny sampana mpamonjy vonina nety ny BMS natao fanadihadiana avy hatrany ny razana andrasana ny toy ny raharaha dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha-pitronjay ary tomboky lasy sombovavy elo matomboka Projet pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.